mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Dia miarahaba antsika rehetra indray izay miaraka aminay ao anatin'ny orairay amin'izao fotoana izao. Faltafaraka aminareo izahay toy ny mahazatra antsika isan-kerinandro mionetsika nefa ny alana tsiny tamin'ny herinandro satria tsy nisy ny fandaharantsika satria dia nanao fiatahana masina kely izay teto amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco dia satria tonga ny fotoanan'ny carême dia miatrika an'izay foana izay toy ny fanao isa-taona dia nanatrika an'izay tamin'ny heriny androany dia tsy nisy ny fandaharantsika. Verina amin'ilao ny fandaharantsika amin'izao fotoana izao dia mahafaly anay ny miarahaba antsika rehetrarehetra hiaraka aminay ao anatin'izay ora iray iarahan'izay toy ny mahazatra ihany ho anareo izay zao vao miaraka aminay dia mizara telo ny fandaharantsika. Ny fizarana voalohany zany hoe roapolo minitra voalohany anaovana famelabelara-kevitra. Ny roapolo minitra faharoa kosa dia makina ny SMS avy any aminareo satria afaka mandefa SMS somatsara ianareo amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Ny apahany fahatelo kosa zany hoe ny roapolo minitra fahatelo dia io no andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Toy ny mahazatra ary dia dadio amin'ny fikirakirana ny sary Bruno amin'ny lafiny teknika ary ny mpanabe ny jeneraly Désiré Philippe Ramakavelo miaraka amintsika ao anatin'ny famelabelara-kevitra mba hovanina ataontsika rehetra. Mba hovanintsika Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Dady, mba hovanina Andriamatoa Bruno ary tsika rehetra izay manaraka amin'ny fandarana mba hovanina ataontsika rehetra. Satria elaela ihany izay tapabolan'izay ndaotsika no famtinana eto ny mazatra sady fampatsehivana. Fampatsehivana. Raha manao tsetsika Andriamatoa Flavien dia tao anatin'ny herinandro vitsivitsy ndao lazaina mihitsy herinandro vitsivitsy tsy ny tamin'ny heriny ihany fa herinandro vitsivitsy dia niompana tamin'ireo le hoe loko telo misy ao amin'ny sainam-pirenena malagasy tsika. Ary tena fananina mihitsy natao namparetana azy satria zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainana ilay zavatra raketin'ireo loko ireo ary tena azo lazaina hoe azo ampiarina tsara eo amin'ny fiainana andavanandro raha toka misy ny finiavana sy ny hoe tsara sitrapo anatanteraka azy zay zavatra izay. Ka le izy mantsy anisany hoe tiana tsahivina fotsiny eny dia hoe inona moa ny raketin'le anankitelo ireo le loko telo ny fahamarinana le fotsy ny fitiavana ny mena fandrosoana ny maitsomaitso. Dia nilazaintsika tamin'ny farany tamin'ny tapabolana mihitsy ary Andriamatoa Flavien fa tsy isy mihitsy zany fandrosoana zany na ao tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena raha vao tsy ao le fahamarinana sy ny fitiavana. Raha vao miteny le fahamarinana etsika dia hoe ataovy mazava ny resaka izy ampahafantariny olona tsara izay tianao atao ahita ny tanjona inona ny lalakale zany rehetrarehetra na mpivady io ary na ny tenanao fotsiny ary na ny tena marina loatra ny tenanao zay le izy tena zay zavatra hoe ary obolan-drazantsika ny Andriamatoa Flavien mihitsy ny teny mpivady tsy mifamarafara ozy izy adiny afara marina loatra ny zavatra any ary zay ny tena mahasarobidy mihitsy ny resaka lokona sainam-pirenena teo iny. Ary everiko fa tena zava-dehibe loatra satria amin'izao fotoana izao nge amin'ity fandaharantsika ity moa izay lasa mitarika makany amin'ny sehatra maro mihitsy amin'izao fotoana izao satria ohatra ny mitombo ny olona miaino antsika, mitombo ny olona manaraka antsika dia manampy be dia be antsika mampita ny hafatra izay apetrakantsika dia mahatonga hoe sekoly fiangonana fikambanana maro samihafa na olon-tsotra ary dia tena mangataka mihitsy ny hoe mba hisy ny fifandraisana zay zavatra be mihitsy ary veko hoe tsisy maharatsy azy mihitsy ary tena atao hoe saorana an'Andriamanitra mihitsy aza hoe tena manampy be dia be satria ny tanjontsika eto nge dia tsotra hoe ahoana ny isin'izany atao hoe fahavanonana eo amin'ny isam-batan'olona, ahoana ny isian'ny fahavanonana eo amin'ny mpivady, eo amin'ny mpianaka, eo amin'ny mpiarahamonina, eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra antsika. Zava-dehibe zany zavatra any. Ary zany tena veriko hoe mazava-dehibe. Ny tena izany ary jeneraly miala tsinykely. Matetika ireny sekoly na fikambanana ireny miantso antsika. Ao anatin'izay ary eto ny tsara manamarika an'ireny koa ireny anakompatanana ao an'ireny fikambanana sekoly ireny satria miantso ny jeneraly izy dia vitany any jeneraly dia mety amin'ny herintaona indray dia ndray Flavien indray no atsoina dia hitantsika amin'izany ao anatin'le izy le olona zany mila hoe manahoana ny hevitra samy hafa ao anatin'le mba hovanina.
zay nataona amitsika sady dieny zao hoe makasitraka atsika mbola natoky ny fandaharanam-baovanana satria nentina trany atsekoly anitrany am-piangonana hatrany fikambanana ary hatrany amin'ny olona tsirairay zay manantona atsika ary ny fandaharatsika mbaovanana tsiaritry tena marina lazainao am'izao fotoan'izao efa indroa zany tratra an'izay tena misy ohatra hoe mpanamana vitsivitsy eo amin'ny 10 izy na 12 na salambovoana tena mangataka mihitsy hoe feonana manokana de tena ohatrany anaovana an'ireny tena hoe école des parents reny mihitsy fa tena hoe ireo mpinamandreo misy ndraiky koa tena fianakaviana fotsiny izy mianakavy de tena hoe famory izy mianakavy de eo ny ray aman-dreny eo ny tanora eo ny de tena hoe anaovana fampianarana mihitsy ary tena ohatran'izao fa anisany zavatra tena mahafinaritra andry Matofilavia de hoe hatram'izay raha ohatra hoe ny sekolim-pinoana matetika na ny sekoly tsy miankina no miantso anaovana an'ireny am'izao fotoan'izao ny sekolim-panjakana ndikan'izany de hoe zava-dehibe ary tena azo lazaina fa hoe manana ny anjara birikitsika mihitsy tsika eto amin'ny radio Ndobosco am'izany tena hoe fampitana fahavanonana zany tena sanatry ny vavaladiny le hoe ireharehana fa tena hita hoe tena mitondra tsara biriky mihitsy ary zany tena veriko tena zava-dehibe ary lazaiko anao ndre Matofilavia ahoana ho an'ny mpiaino atsika aza fa na ny radio mpanjakana io azo zao de miantso atsika tsisy maharatsy an'izany mihitsy satria ny zareo tsy na ny tena miparitaka raha Madagasikara ary tena veriko tena zava-dehibe mihitsy ary ny tena zava-tangatahany de hoe fanabeazana tena fanabeazana de tena ino amiko raha vamiteny fanabeazana ko tsy ny zavatra resahantsika ho an'ny iny ihany no apahany marina fa tsoatran'izao atsika zao fa ny apahany zavatra resahantsika eto tena ampitana amin'ny olona any mihitsy ary misy olona tena hoe zay vao maheno le zavatra hoe hay ve misy an'izany zavatra fandaharana ohatran'izany ary isan-kerinandro mitohy mihitsy any amin'ny radio Ndobosco ary vao vetivety eo zay lazaiko anao zay hoe na ny amin'ny radio mpanjakana aza de tena mangataka mihitsy hoe mba mila fiaraha-miasa kina moa ny maharatsy an'izany tsy zany fe zavatra daninantsika hoe ny fanimpetana na ny tantsoroka sy tena zava-dehibe mihitsy Andria Matofilavia zay lazaiko hoe mbola isoratsika an'Andriamanitra ary indrindra ho an'ity fandefasam-peo radio Ndobosco ty tena anisany tena hoe manana andraikitra lehibe mihitsy tsika am'izany hoe anjara biriky hoetitsika zany eto amin'ny firenena ianazy zao ohatran'izao misy fotoana ao anatin'ny ray andro maraina miona amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra rehetra ny tolakandro miona amin'ny mpianatra rehetra de ny apitso maraina miona amin'ny mpampianatra rehetra manana ny lanjany be dehibe le fitezanan'ny olona tsirairay ao anatin'le izy de ilain'ny olona le zavatra zay no hoe mbola isorana reny sekoly reny mbola mametraka ny fitokisany amintsika foana tena marina mihitsy any ka ianao mbola tanora mahavita an'izany le Matofilavia zany hoe de tsy mahavita mihitsy an'izany hoe maraina atoandro tena sarotra hitanao fa rehefa manao fandaharan'izao marain'izao ary de efa sarotra mihitsy ny manome fotoana olona ny tolakandro tseritr'izay tiany olona mihitsy hoe mandreraka bingy ty adiny ray eto hoe tonga de mamaly fantany ity iveriny fa mandeha ho azy indrindra de miona mivantana reny amin'ny riany reny tena adiny 3 eo ianao ny tena sarotra tsara mampahafantatra an'izany ilain'ny olona matoa angatahany ka noho zay le hoe resaka tsy mazava zay zao de ohatra fotony zao tika de ohatra mikorontana mampikorontana tokantrano izy noho ny resaka tsy mazava de mampikorontana fiarahamonina noho ny resaka tsy mazava de mitady ikorontana zay zao ny firenetsika Andria Matofilavia hitanao le resaka nalasa fisaina be dehibe mikasika karapanondro hoe amina tapitririna mitovy daholo le laharana de tena mametra-panontaniana ianao Andria Matofilavia hoe Andriamanitra ahoana ny mampety tsy mitovy daholo ny laharana ao anatin'le tapitrisa misy anakiroa mitovy misy anakiroa mitovy roa mitovy kanefa ny tapitrisany de mampieritreritra tena mampieritreritra zany le izy hitanao zavatra ohatran'izany zao de satria nahoana satria tsy mazava za zao ny voalohan'ny korotana mihitsy ny saiko vao nahita lizy hoe fa inona indray re Andriamanitra ty loza mitrango tena ataoko an'izany mihitsy zay mihitsy ny fiteniko tato anaty koa inona indray re ty loza mitrango ty azonao aneritreritra ve hoe ny olona mamoaka an'le ataotsika hoe vaovao mahaliana zany le anisany hoe vaovao mahaliana no miteny an'le izy nefa efa fantatritsika tsara fa hoe raha misy zavatra tena tonga de manakorotan-tsain'olona de resaka fifidianana resaka mikasika ny hoe lisy-pifidianana de asa moa zay hiafaratsika ity indray zao da Andria Matofilavia fa de nahazo vahana daholo indray zao ny olona rehetra mpahay lalàna sy miseho mahay lalàna sy lasa mahay lalàna daholo lasa mahay lalàna daholo indray zay zavatra zao anisany tena hoe mahatonga atsika hoe
apetro le mangarahary le ataontsika hoe rehefa mazava tsy tokony misy mikorotana mihitsy ka hoe Andriamatoa Lavien hoe mila miezaka tsika tsirairay avy eo mba hisiny ny fahatsaram-piainana izy moa ny olona tsy hitady an'izany hoe fahatsaram-piainana zany Andriamatoa Lavien ny sy ny fahatsaram-piainana zany no fiheverako azy de hoe mila fiverenana matsazafady amin'ny sotoavina zay misy amin'ny kolotsaina malagasy kolom-piarahamonina malagasy tsika zany manomboka am'izao ary toizatsika indray zany hoe fahatsaram-piainana ahoana ina ny atao hoe fahatsaram-piainana raha hoe alaim-panahy sika ilaza hoe tsy misy tony zay sotoavina ao amin'ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina malagasy zany satria tsika efa voafantotro ny fampiasana eto de apetrako tsara voafantotro ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta ary tena apetrako mihitsy ny voambolana hoe voafantotro Andriamatoa Lavien satria tena mamatotra mihitsy izy io ary io nahitanao hoe ny tananao ny tongotrao ny fatorany ny fansainao ny fatorany de io tena anisany hoe ahoana ary zany zao raha voafatorana nge saina de tonga de io mibaiko ny rehetrarehetra de voafatorana ny tongotra ny tanana ka zay indrindra mantsiny za zao de tena rehefa miresaka amin'olona ianao na mitsehitraiza na mitsehitraiza de anisany tena hoe mampivara ontsana mihitsy amresaka hoe ny fahasimbany ny fifandraisany eo amin'ny fiarahamonina no ny tikatra hoe teknôlôjia tsy ny teknôlôjia avolenta ny ratsy fa le fiovan'le fiarahamonina mihitsy lasa marehirana be na ny mpivady raha tsy mifampiresaka mpianaka tsy mifandray tsy mifanakaleotra atao hoay zazy tsikity azegny mahatonga ny hoe manao resaky ny mareniny raha hoe miresaky ny ambodorina ozy de manao resaka tsy fantandre zany satria mitabadaba be le rian-drano tsisy afa am'zany keo tazavaty ary tena zay le de hoe ka ina tokony hoe misy ezaka tsy maintsy ataotsika anatsarana ny fiainany malagasy mba hisin'ny fampandrosoana maro na tiatsika kosa na tsy tiatsika nefany de tsy afaka iraviravy tany antsika Andriamatoa Lavien de zana ka efa zany ange ny zava-misy inona moa ny azo atao amiko ohatrany tsy mety amiko zany ny zavatra hoe tranga sarotra eo amin'ny fiainana natao ialana na hoe hodinina mba ahafahanao miala amin'le tonga de tsakana eo anoloanao iny rehefa hodidinina io zavatra io mety ahitana lalana ihany zay zavatra everiko fa tena hoe tsy maintsy raha miteny izany fampandrosoana zany tsika Andriamatoa Lavien de hoe tsy finaritry ny fanometsiny fotsiny eto ifampitora-baty fotsiny eto fa za indrindra tsy maintsy hoe tsy maintsy iezahantsika tsy maintsy tena miteny mihitsy tsy maintsy ezahantsika mba hoe ho hita mibaribary hoe zay zavatra rehetra hoe mba ho hita mibaribary ary tsy takona fiainana tsony eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka na eo amin'ny fiarahamonina hoe eo amin'ny firenena inona marina ary ny tena tadiavitsika inona ny tanjona inona ny tena safiditsika ary raha ohatra tsika manao zay de hoe tena mipetraka am'izay ny fanontaniana hoe ilaina ve ny fahatsaram-piainana tonga de mivaliny be ilaina izy no le teny hoe tsy ilaina ny fahatsaram-piainana na manomboka amin'ny tenanao manokana io fotsiny aza de hoe ilaina ny fahatsaram-piainana fa ahoana tsy maintsy zany tsika zany ny hitodika manomboka amin'ny herinandro indray hoe zany fahatsaram-piainana zany satria tena hitanao hoe midina mandroso midina ohatrany rano mihitsiny fa tsy azo avela fotsiny am'izao Andriamatoa Lavien fa de miezaka arak'izay tratra aloha arak'izay tratra ary zany indrindra tena hoe tsika anisany tena hoe mivoy an'izay fomba fisainana anatsarana ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina zay anisany ty fandararana ataotrika ty ary ty fandefasam-peo ndadondobosiko ty anisany mihitsy ary tena hoe ohatrany andraikitra ny raisitsika mianatra zay zavatra zay tsika rehetra miaraka miasa eto fa tsy hoe tsika tsenao ihany tena zava-dehibe mihitsy zavatra tokony hanana zay fahavonao tsy hanana mihitsy tsika akivinana na ina zavatra mitanga na ina zavatra mitanga fomba n-davatra zany fa nefa tsy natao akivy mihitsy fa tokony vao mainka ara ampitombo ny herim-potsika ny heritsaitsika ny herim-panahintsika maninona moa hoe tena hoe tsy maintsy miezaka zay tsy maintsy mba ho tratra ny tanjona hoe mba ho vanina ny zavatra anisany mampimenimenina foana eto amin'ity firenena de hoe misy ny olona manana finiavana fa tsy ampy le finiavana fa ny fahavanonana koa ary misy indray nefa le olombanina tsy manana finiavana erotsaka de ahoana ary ny ampifanakakizana an'izy roa reo zany zao anisan'ny tantona hoe tsy maintsy atsaotsika hoe rehefa mba manana fahavononana re de mba hiaino ny fahavanonana re olona zany hoe le fahamarinana sy ny fitiavana sy ny fandrosoana teto tsy azo sarana tsony zao re anankitelo reo
za tena milaza mihitsy raha teo vanina ianao dia tsy maintsy miaraka vetelotao na amin'ny fiainanao andavanandro fotony hoe amin'ny fiainanao manokana amin'ny mahianao anao zany isan'ny zavatra teneniko foana Andriamanitra Flaviana dia ty zany olona tsy mahay maneho fitiavana tsy mahay mandray fitiavana zany iny tena olona atao hoe tena farahidiny indrindra nanaovan'Andriamanitra ny olombelona dia araka ny endriny Andriamanitra dia fitiavana dia misy olona mihitsy tena milaza mihitsy fa dia zany za aloha dia tsy haiko mihitsy za voalohany indrindra aloha dia za tsy mahay mandray fitiavana zany za tsy mahay dia ino zany ianao dia tsy manana isiko ka le izy any misy finiavana ananana azy Andriamanitra Flaviana raha zavatra efa hoe ino ny tena nanaovan'Andriamanitra any iny any ametrahako azy lasa ohatra miteny ianao hoe tsy marina ny zavatra nitenin'Andriamanitra ohatra ny endriny nanaovany antsika zany zavatra zany za tsy mino zany mihitsy za dia miteny ny olona zany mihitsy olona tsy manana fitiavana zany tsy mahay mandray fitiavana anisan'ny fahadiran'ovana indrindra ary mampalahelo indrindra satria tsy mba olona ho miramirana zany tsy mba ho falifaly zany fa olona tena hoe manana fijery mihiba maizana maloka zany ve ny ainanao eto amin'ity ambonin'ny tany ity nefa ny tena mazava ho azy fa ity tany tahaka ny any an-danitra raha miaina fitiavana ianao ny ady zay ihany ny fantatro manina raha mba tonga dia satariny ety ambonin'ny tany iny zany fiainana any an-danitra zavatra azo atao matoa ny tenenin'ny Kristy zany zavatra azo atao tsara mihitsy kanefa dia zavatra anankiray anisany ny azahoana zay dia ny fitiavana zay fitiavana zay mahavita zavatra be dia be mihitsy fitiavana ary hitanao fa efa manana zay fitiavana anisany tena hoe mahatonga ny mpinamana anie tena hoe tsy mifakafoy dia tena le fitiavana ary ny fitiavana rehefa tena tianao eo namanao tena vonina mihitsy ianao ny anampy azy vonina raha vonina eto tsika efa miteny foana Andriamanitra Flaviana raha ny ray tapo aminao any tena mba misy zavatra fahavarana kely ty mba mitady vonjy aminareo ta zay ko ary rao marina mba tena sahirana zay ko ary ohatra zao fa namanao ny tenenao zany tsy mba zay no henonao za sosy efa hitady hevitra anaty conseil tonga dia miteny izy hitady hevitra inona le hitady hevitra io na atao hoe izy misy nisy trosa amonjena ianao tsolana mihitsy zany aminy satria ny mpinamana tompoko dia ohatrany hoe piray aina tena piray aina ary anisany matetika ny ohatra raisiko foana moa rehefa miresaka eto tsika dia le hoe mpinamana mandeha ny amoron-drano dia latsaka ny anankiray tsy mahay milomano nefa le anankiray namany mahita azy latsaka iny koa la tonga dia miditra ao koa izy satria ny ao an-tsainy hoe ahoana ny amonjeko anina miara-maty ao izy anakoa indray ary le namonjy indray maty zay zavatra mety hitranga zany fa zay zavatra ka zay ny ataoko hoe izy moa tsy hitady an'izany fahatsara-piainana zany fa amin'ny heriny zany andaotra indray ny ompanany resadresakitsika hoe ny fahatsara-piainana ao tokantrano fahatsara-piainana eo amin'ny fiarahamonina fahatsara-piainana eo amin'ny firenena zay ny tapany voalohany fidirantsika indray ny tapany faharoa zany hoe andraisana ny SMS avy any aminareo mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina ny 033 08 850 02 lara telefona analefasanareo ny SMS tsika dia ovakina aminareo ary ny SMS efa tonga avaty ny vadiko tena pisotro mpamono tsy mba manao adidy tsy mandeha mivavaka fa zay ataoko no ireryany tsy manao zavatra matory dia misotro torohevitra zany iny tsy vitandresaka fotsiny hoe zao azonao matory ny vadinao misotro sahiran-tsaina matory ny vadinao matory lava dia misy alahelo koa zay dikan'izany tsy te hoe raha fa tsy matory manko izy dia miverina daholo ty zavatra rehetrarehetra manendrika ny heritery ny zavatra mampalahelo dikan'izany ao tokantrano mihitsy misy zavatra tsy miendy mbola mpamono koa izy amin'izay iny ka reny rehetrarehetra reny ny fisotroanany miteraka hoe lasa ohatrany hoe mieritreritra ny tenany hoe mafy be izy zay ny azoko resena lasa matanjaka ho azy zao dia tsy miraharaha ny hafa agressif zay zavatra lasa lianady lasa tiady zay zao fa reo tsy misy olona hoe nateraka ho tiady Andriamanitra Flaviana
ny nanaovan'Andriamanitra antsika fitiavana zany tsy lianaty fa misy olana goavana zay tsy hainareo mivady ny miresaka azy sy fampizarana reo ohatrany hoe mitondra rery le rangahy de olona kivy eny io raha ny tena marina io le olona tratran'le reratsaina mihitsy de ny reratsaina rehefa mitombo le fahareratsaina de farany tsy mahita mamintsony amin'ny fiainana de rehefa tsy mahita mamintsony amin'ny fiainana de mamono tena zay ny farany raha mbola mitoy io ataony io zay ny ilay ao n'izy nefa mahita tory ka misotroko izy matory foana iny ka le amamonaka mety lazakanao fa misy olona nge rehefa tena efa miboboko ny alcool ny vatany vo mijoro ao masoandro de mamo misy zany ka ny alcoolique vo mijoro ao masoandro de mamo de gakany olo azo vo marainy zao ve le rangahy ty de efa mitirepirepy ko teo masoandroko tena nefa alcool fotsiny vehivavy manoratra za nanana olo tiana teo aloha tsy mba ny raraha mihitsy izy tsy nararaha mihitsy izy io nefa za narary tany amin'ny hopitaly na mba nandeha nitsidika ary tsy mba nataony izy koa ty loka manambony tena be nitsapako fa tsy tia mihitsy izy de za mihitsy no nisaraka taminy satria tsy azoko anterana izy de marina ngeny ianao hoe zany zavatra tanisanao rehetrarehetra zany de miendriky ny tsy fitiavana de kina mbola hijanonana amin'izany olo zany nanana fahendrena ianao nanapaka ny fifandraisana amin'izany olo zany ny vaziko de maditra be de lasa misy fofona be ny pertako de lazainy fa fofona sperme fa za hony mampirafy nefa izy de kosy lava de nazary lasa enjehany foana de lasa za no mijaly amin'ny ataony mariana fa zay mifanao 20 taona ny elanela de zao manatona aloha dokotera de mitsabo tena faharoa mandrapijabonao tena aza manaiky firaisana amin'izany lehilahy zany na inona io ny tenenanao azy vadinao ranjanakao olona miray trano aminao miray monina ny tenanao aloha jerevana ny fahasalamana zany zavatra fa tena manana fahasahina io nge tsy voatery hoe tsy manaraka an'izay sitrapony olona amin'izany aretina ve anao de mbola anaiky azy tsy rariny koso zany za tia tuliary miara-miasa zay mivady misy asa tsy maintsy ataoko any fianaratsoa roa taona lasa tsy mifampatokontsony zay roa mba omety torohevitra tompoko raha ny tena marina nge de tsy mahaso mihitsy le mpivady misara toerana le olona amin'ny lafiny misy le olona sasany de hoe mba hampianatra ny ekisy de amin'izany na raha matoa miaraka amin'ny ekisy de le ranga mandeha rery any roa taona telo taona ina mahagaganao raha tokana norom-ponenana nahita fiainana hafa any zay ny le izy raha misy zavatra tena teneniko foana mpivady zay nde atao hoe mpiasa-panjakana satria mety azo fanendrena mandeha makany amin'ny faritany zany de manara ny vadinao faza mba vela mandeha rery zany ny vadinao raha tsy hoe le asa ngamba tena hoe tsy hay arahany izy satria mifindrafindra foana ka aiza ny ekizy ve hoe tena mifindrafindra foana fa raha hoe asa mety hoe mijanona izy mandretron'izao mandehana mamonjy any fa ny ekizy rehetrarehetra any ve misy sekoly mba hianarany dolo andehany fa tsy hoe rehefa misekoly aty Antananarivo de aty ihany misy azy any koa misy de andana makany indrindra raha mbola kely ny ekizy de mandehana vonjeo vadinao io no anisany manakorotana tokantrano indrindra mpivady misara toerana io mila torohevitra mijanako la eny taona tena mandainga ary matetika mihitsy izy no manao an'izany inona ka ny tokony ataoko de mahatonga zay nge de hoe nizaza kapohondava nizaza esona foana nizaza ambanimbaniana foana farany tsy matoko tena de ny olona tsy matoko tena nge matetika ny mandainga satria hoe raha miteny an'izao zao de mety ataony neny an'izao farany izy mandainga nefa iny voakapoka bedy lava voeso lava ambaniana foana mba tsy tenenako zavatra hafa io izy io ary rongy tena mahavarina am'le ray aman-dreny ny nataony ihany mahatonga ny zanany ohatrany io fa tsy eritreretiny mihitsy hoe nataony de le zanaka ny voatorabato maditra manao zao manao fa iny natonga an'io nga nisy nateraka avy anaiky am'reny aditra alao ndray averiko indray zay tsitsy magataka torohevitra fa nyrafozam-baviko tena tsy tia mihitsy za mba miezaka manantona azy fa ataony hoe lasa lelika maty ty mandeha any mbola mpifamofo za sy ny zanany vehivavy de aza manambady an'izany zanany zany raha mila te hiditra any amin'ny afo be mbola eto tany ianao de vadio zany zany lehilahy zany matony rafozanao sa manao hoe manalika anao de le olona fofombadinao io na hovadinao io
noso voalohany tsy manaja anao ary tsy miaro anao eo anatrehany reny satria tokony iaro izy tokony izy ny tokony iaro izy andreny tokony iaro ny olo valiana mihoatra azy eo anatrehany reniny ary zany miteny foana e tsy hoe kory satria anao ray aman-dreny dia afaka analika olona tsy tompoko na hoe ray mpianakaviana no na reny mpianakaviana sandratiany vava aladiny hoe anao opareniny zanakao raha za manokana za tsy manaiky an'izany za tsy hiteny amin'izany any hoe mba opako io izy tsy hiteny an'izany ray aman-dreny fanatsa fa ianao ray aman-dreny tsy manaja tena azagaga ianao raha ohatra misy fietika hafahafa ataon'ny zanakao aminao ary ho tongo zany na tianao na tsy tianao na elana inga rehefa miady zay mivady dia tsy mifampiteny hatramin'ny 3 herinandro mihitsy fadiny lehilahy zay anao premier pas fa ianao vehivavy tsy diso foana no manantona tena mamparary fo mihitsy dia inona atao azafady dia inona ny tokony atao ngamba farany ngamba dia itendray mahazatra tonga mangatafo fotoana fa mila hitsy mihitsy ny toetran'izany lehilahy zany hoe tsy hoe be dia azy fa misy toro-hevitra kosa atorony mpivady anatsarany ny fiainany zao mantsy andre matovy raveny tena mahatonga miteny indreny matetika raha mpivady samy mpivady no miteny mifampiteny dia samy hoe ny anany marina fa rehefa misy mpanabe mifanasika aminy izy mivady samy milaza ny alaheliny misy zavatra hoe tsy fantatry le lehilahy na le vehivavy inge hoe ay ve alahelinao tamiko zay fa tsy nitenenao zay natonga nanao ndreny fietika manova mihitsy n'le fifandraisan'ny mpivady ary zay ny antonenana fa tsy misy olo hoe te hitsikiro na te hafantatra zay fiainanareo mivady any fa ny tena antony dia hoe ahoana ny anotsina anatsarana hitondrana vahaolana amin'le fifandraisana aiza veranga dia 3 herinandro ty fampiteny ore olona inony zany dia ona le ankizy amin'izay any koa tokony hojerena mame iny ty izy teo ohatra ratsy misy ho an'ny zanaka nge zany dia teo fa tenentsika tetony hoe be dia be nge am'izao fotoana zao ndray matovy lavia ny toe-tsaina na lehilahy na vehivavy tanora mahita fianarana mananatra tsy te hanambady no ninona io izy io zavatra mitanga io ianao ve dia mpivady dia 3 herinandro tsy mifampiteny kosa ianao mandeha ohatrany hoe mandeha iny ty izy io manao iraka ny velany amin'ny fotoana io tsy le izy mivady any no sahirana fa ny ankizy koa sahirana akary sao dia tezitra le dady makary tezitra le mama tsy hita tsony zay alehan'le ankizy amin'izay fotoana hatramin'ny fianarana mikorotana daholo fiainana tsy te hody ao an-trano tena marina zay nge le mahatonga le karazana obola mpitenenany izy mivady ny miady dia ny ankizy ny voaporiporitra io izy io ka zay mana tsy ao anatin'izay le ray aman-dreny akory hoe ohatra misy fiatraikany hatrany amin'ny ankizy sy ny fianarana sy ny fiainan'le ankizy mihitsy nge io dia mialatsiny mihitsy miteny ty andre matovy lavia tena eo mihitsy any ndraindray tena malasa fisainanay le ray aman-dreny tsy vao mieritreritra ny tenany hoe diso nefa tena izy mihitsy ny tena diso raha ngory fotony hafa mahapotika ny fiainany zany izy dia aveo izy indray ny mametsy madita e mafoloa e mafiatoka e ay zao dia efa misoro voka sigara ay zao dia efa misotro tokaka zao dia efa manao zao miaraka aminama fa inona nataonao tena nanao manao zanakao io hanana fiainana tsara ve sy ho vanina io zanakao io sa fiaina tsy vanina hitany ao an-tranonao tafa araka ny tena teo andre matovy lavia tena misy tanora ao alazaiko anao miresaka tena tsy te hody ao an-trano fa saingy tsy mahitany alea dia voatery maty amin'izao fotoana zao nge fa teneniko eto matetika tanora tompoko ny mangataka fionana hoe inona ny mba vahaolana generaly fa ny dadanay sy ny neninay dia ohatra zao odio zay mivadika ambony ambany mihitsy any ny tany aman-tany tare olona amin'izany fotoana zany dia nde ny zanaka indray ve nde hitady vahaolana za tena mialatsiny hoe ndraindray ohatra mampasika fitenenana mihitsy ny mahatsapa zavatra ohatran'izany zany ange le hoe tsy fahavanonany ny atao hoe tsy fahavanonana mantsy dia fahampitena fahasimbana faharavana fahafatesana zany entony zany rehetrarehetra zany dia aveo anao gaga fiarahamonina ao anatin'ny fahalovana inona tadiavinao zavatra tsara raha ampiasako manokana ny tena hoe fahalovana dia rehefa tsara ny zavatra rehefa aloha tsy azo hanina tsy maintsy arina tsy azo apetrapetraka eny any fa mamoaka fofona sady manimba ny hafa mamoaka bibikely olitra sy ny sisa zany iny le tokantrano ohatrany io zany hoe ny olitra tsy hitanao maso ny fofona mety tsy renao fa teny zany mihitsy le izy zay za toko zazavavy raika am'roapolo taona miasa trano sady nianatra nanjaitra dia niteny tamin'le olona nampianatra nananjaitra za hoe anambady lehilahy 4 am'roapolo taona no sakanany tsy anambady azy ao fa hoe mbola kely taona ondry le lehilahy dia inona tompoko no ataoko fitiavateny zany
zay fotsiny ny fantako fitiavan-tena tsy tiany ala ao aminy ianao dia hanompo azy menakavy dia mba tonga saina eritrereto ny fiainanao manaraka fa tsy ho very lalana akory ianao rehefa misy zavatra mba hainao fa be dia be ngeny nitady olona hoe mahay ny asany avelao ao vehivavy 20 taona manoratra za tovoka misy bandy miaraka amiko efa herintaona zay no niaraka dia zao izy lasany amin'ny faritra ny asa dia nampifanankalozany foninay dia hitako ny mesazy amin'ny sipany hafa dia inona tompoko no fanapahan-kevitra ho raisiko tany mbola tsy tafiditra dia efa mampirafy izy ka ina raha mbola te hiditra ny olona mpampirafy mahavariana mihitsy ngely zay daholo nefa le fantaniana hitan'izao ny adalana ataon'le boy le tovolahy hitan'izao ny zavatra tsy mety ataony fatany mazava tsara fa efa mironany amin'ny olo-kafa ny fona dia mbola miteny hoe ina ny ataoko dia ataonao dia manapaka ny fifandraisana ary mitondra afatra izy matonga tena mpifanankalozana ny telefônina tsy mivonono koa le SMS no hitanao somatsara fa naniny any izany mba hatonga sainanao fa ianao mbola mifikipikitra eo ihany nefa dia hiteny izy hoe ndao hisaraka dia iny ny afatra dia anjara anjara zay dia toko hoe tsy alao ve re olona mbola tsy vita hoe inoninona zany mbola tsy voafatopatotra aminan-javatra no miala tsy hoe efa voafatotry ny vodiondro voafatotry ny soram-panambadiana ny fanjakana voafatotry ny fanamasinana ny am-piangonana zay vao hiala tsy fatara aloha aizany lohan'ity karahantsy salama tompoko laza ve le teo nefa nitoy an'iny tovavy 20 taona za ary manambady tovolahy 20 taona samy mijaly ara-pianakaviany zay izy satria samy mpivady miady lava ny ray aman-dreninay dia manaza sao dia ananan'le rehefa tonga saina ohatr'izany nareo roa hafa ny mpitondranareo ny tokantranonareo olona hifankaty bebe kokoa satria efa nahita ny loza nataon'ny ray aman-dreny an-taniny sy ny kilany dia mifankatiava tsara mifampatokisa mifanampia mahaiza mifampirisika dia lazaiko ianareo fa tokantrano sambatra ny tokantranonareo roa kely za toko mangataka torohevitra za toko dia vehivavy 20 taona nisy lehilahy raha izay efa nifanerasira tamiko efa ela efa taona maromaro mihitsy dia ankehitriny za tompoko ohatrany lasa manam-pitiavana azy izy anefa ohatrany tsy mieritreritra an'izany akory inona tompokonao toko ny fitiavana ngia andaniny sy ankilany ifanakalozana fa tsy mandeha iloatra ny rafidratsy rehefa tsy mieritreritra anao zaza mamaky loha amin'izany te hitady fahoriana fotsiny zay le tirery ka tsy metiko amiko aloha zapana be no miteny tsy hoe finiavako fotsiny te ampisaraka anao fa raha vao mandeha ila ny fitiavana dia tsy izy zany tsy hoe le tsofoka ifa hoe mifankaty zay mifankaty fa tsy hoe fity fotsiny fity zany mety fity vorona fity biby fity hazo fity satria le vorona tsy tianao korona dia azo tsy tianao kory zay dita ma reny ahafahanao mampiasa ny teny hoe fity fotsiny ianao ny ty fa izy tsy afaka mamerina dia ndray fifankatiavana mifankaty inona natao amin'ireny olona tsy mitsiky tia mitsikiry fiainan'olon'ireny tezitra nefa raha atao zany koa tahoana rehefa dia tsy manaka atao araka ny tenao tratrarina tapoka dia zao rehefa hita hoe ile mitsika tsisy afa am'le hoe manarakarana miainao ambaravarana dia votapoka ny varavarana zay tsisy afa am'izany mahamenatra koa nizy zany toetra zany atao menatra izy am'izay fiainan'olona nenao atao zay mahasoa anao mety ve raha mba ampina ny fotoana fitana fampianarana ny mba hofana antaneo ny aflaviafa generala ny te fa eto izy dia raha toandry izy tsy afaka mandray olona tsony za aloha mbola tsy mafanina tena marina tena manderaka le izy fa tsy azonareo tena finiavana sy fitiavana ny anaovana n'izy ty fa zany izy tsy tanorosany nga flaviany sy nga mandreraka be fa zanako ndraindraytsika mieritreritra hoe nareo nge miteniteny eo fotsiny nareo nge mamaky an'io fotsiny nareo nge fa zavatra amalinanareo sy ny zavatra homanina ho anareo nandritra n'izay fotoana maro nge ny anomanana an'io fa tsy hoe ho tenitenenina eto fotsiny ohatrany hoe resahana le izy dia mora fa efa nomany io arondony no narefa tamin'io jereo tsara reny hoe mpampianatra mpikaroka reny fa nikaroka izy ohatran'izany itony generaly io tena mikaroka izy inandray no resahana ahoana ny anaovana nyty resaka ty ahoana ny fomba hitondrana an'le resaka ahoana ny ampitana an'le resaka ahoana ny andraisan'ny olona azy zany rehetrarehetra izany tafiditra ao anaty ary
général eto zay eto de mampiasa kasika to fa nanamiana anareo anatin'le kasika fotsiny ary ao anatin'ny io iray de fa mandreraka ary eto tena tefa général tsy mety manao rery an'ity fantarany ity tena marina mihitsy satria ny tonga de nakany ny dokotera izy fa nanandra zay tena marina mihitsy zany nanao ndray mandeha fotsiny tonga de nakany ny dokotera tena tonga de reraka be ary zay mihitsy mahatonga hoe randray aminay singa afatra flavy tsy afaka de tsy misy mifandara raha za manokana aloha izy mety mbola mahavita fa za de tsy mahavita mihitsy za de efa nilaza mihitsy natamy opera raha de efa nilaza mihitsy za de tsy mahavita rireny mihitsy fa tsy vitako mihitsy le hoe sady zay ny mihitsy tsitatsitatsy ary ny amalinanareo amin'ny resaka fandarany ny fofombadoka de manomana mariazy mpiasa trano zao izy mpanao trano ny fofombadoka manomana mariazy zay za daholo no miantoka ny rarahako ny ray aman-dreniko tsy mety miantoka fa ny ety amiko indray aza no alainy de rehefa tsy manome za de manao farateniny papako de eritrereto ny fiainanao avy anaka fa mipapanao efa navitany fiainany nenao ndray zao vao misantatra sy miatomboka de mba tsinjovony ho avy lao izy anao farateny de anao manao fiatomboateny rehefa tsy manendrika anao ny eritreritro ao raha manana tsy manao ianao ve anao raharaha de mbola hoe tsy manina fa nenareo fa tsotsotra fa apio zay zay misy an'izany sy efa amin'ny hoe le olo hoe eo samy manana ny variny ao anaty vilia de ny aza lany de nenao koa tadiaviny hoanina de inony zany de ianao tsy mampaniny azy nanaona fa izy ny mila voky tsy mety zany za lehilahy sy roapolo taona manambady mananjanaka ray mariako fa nisy fotoana nampirafy azy za nefa za efa nifona taminy de niraisiny fa izy ony tsy matoky atsony za nefany tsy mampirafy azy tsony ny tena tsy tiako de vao maneno ny telefony koa de jereny ngamba tsy mety zany raha tianao ny tokantranonao tianao ny vady aman-janakao indrindra ny-janakao de atsaharo le lava maso mijery ny telefony atsaharo mbola isiny tsy fampatokisana efa nifona ny vadinao efa namela azy ianao de efa ampy zay tadidio fa ianao raha mbola mila voatsiary indray ianao hoe mbola tadidiko ihany le nataonao de raha rava ny tokantranonao de zay babenao eo tany am'izay ny tenesinao zay le tsisy afa-tsy inaka ny tokony ataoko fa za lasa be toromaso dia miteraka fifamalina eo aminay de mangataka torohevitra vehivavy manoratra de ndika an'izany iny saika lasalasa vavako de avadibady mipitan'olo lela so ihany fatalasa eny mety io koa nge mety araka atoe-pahasalamana koa mety mahatonga zay le maladie de sommeil le olo hoe mety hoe misy faharerahana mihitsy amin'ny vatanao tokony mijery dokotera fa samijana fotsiny am'izao hoe vitany hoe za be toromaso fa mety misy antony mihitsy tena any amin'ny vatanao any mihitsy ny mahatonga an'io hoe tsy ampy an'izao tsy ampy an'izao tsy ampy an'izao de tokony hihinana karazam-panafody na fampafitrihana tena tokony hoaninao fa samijana fotsiny am'izao fa tsy mety niaraka tamina vehivavy ny vadiko tamin'ny rotoana lasany de fa tam'izay ihany zareo no nisaraka de zao vao fantatro le izy mifony izy am'izao noho izay nataony zay disy hoe za raha tsy mamela azy diso anao raha vao tsy mamela tsy ary vao fitaka za tena maratra ny foko na de efa ela azy zany tsy mety mamela azy de andao de za tsy maniry loza ho anao fa rehefa ilozany vadinao anao fa leony izy amin'ny ataonao zay ianao vao tonga saina ary tsy maintsy hitranga zay na hoe lana hoaingana rehefa tsy mahay mamela eloka de tsy maintsy zay ny afarany hoe nenao koa efa zay foana efa za efa nifona taminao za efa tsy manao an'izany zay mbola eritreretinao de eo anao fa za lasa de ina ny ataonao am'izay fotoana zay ianao zao manana ratra-po fa izy tsy maninona koa ka zay ary makaiza ny ankizy makaiza ny ankizy rehefa ilozany eo anao de makaiza ny ankizy de ny ankizy ihany manome tena misy ankizy ohatran'izany eny ray matao filavin rena dady efa mifona taminy eny de neny mbola miavinavina ianao ndray ny fahatraran'le ankizy rehetrarehetra hoe ianao no mahatonga ny dada tsy manome vola ianao no mahatonga zao fiainan'izao sarotra ianao de tratra ny famonjam-po ianao rehefa avy eo de vao mainka mitombotray le alahelo-po satria tsy nivadinao tsony mame alahelo fa ny ankizy tandremo tsara indrindra rehefa ankizy efa tonga zany ianao zany mila loza am'izao tena mila loza mihitsy ianao am'izany ka ataoko anao moa fa de ozy le général efa fantatra loatra zay ny afantarana azy de ozy za fiteniny foana manko natonga ny anaram-bositra nataon'ny olona hoe voahibe tsy voainy masika ozy fa ny ondro ny timoron-drano
zay marina tsy nivoany masika osy fa niondry ny timorina io ianao io fa raha antsika amin'ity SMS anankiray ity dia lanatsiny amin'ny SMS marobe fa tsy voavaky intsony lehilahy manoratra zava tsy eo amin'ny 20 taona mbola tsy manambady tena tsy manambola sady kamboty ray mila torohevitra zao ny le izy zao foana ny teniniko averiko farany ity ndre matofy lavy any isaky ny 5 taona ny fandrefesam-piainana dia 20 taona ka hatramin'ny 20 taona mety mbola tsy mivaky loha ianao fa raha 20 ka hatramin'ny 20 taona efa navita fianarana ve raha mbola tsy navita fianarana ianao fa 20 taona fa barago ingezabe no avina zay 20 ka hatramin'ny 30 efa miasa efa manambady 20 ka hatramin'ny 30 efa miasa efa miteraka ray 30 ka hatramin'ny 30 efa mihatsara ny asa mety hoe afaka miteraka ny fandroana fa efa polo ny makany zany hoe mahatonga ny faha-20 taona ahatonga anao mitsahatra amin'ny asa zay 20 taona elanela taona zay 10,400 ary vetivety ny andehanana zay rehefa tsy mahavita an'izay hoe mandrefy fiainana isaky ny 5 taona ianao dia fa baraingo ray voalohany teo amin'le fa 20 taona baraingo faharoany amin'le 30 baraingo fahateloany amin'ny 10 feno baraingo ny fiainanao dia baraingo ngezabe rehefa baraingo ngezabe dia zay hoe tanora ratsy fiaro izy dia mba nanao inona ary tamin'ny fahatandrona antitra voaratsy laoka zay le izy tanora ratsy fiary antitra voaratsy laoka satria nahoana baraingo fotsiny teo amin'ny fiainana zay ngely izy tanora tsy namboly azo antitra tsisy alofa dia eo masoandro be lohatony eo anao taoko zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo ary ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny 020 22 443 90 na 020 22 442 09 andara telefona idirantsika mivantana miraba tompoko manahoana tompoko manahoana nareo mba hovanina tompoko mba hovanina daholo sy rehetra ien tompoko ny resaka général teo mikasika ny teo aloha mikasika ny hoe roy eo amin'ny fianakaviana ampifandraisana amin'ny roy amin'ny firenena dia mahatsapa amin'ilay fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao na dia hoe miezaka mba hovanina aza ny tsirairay eo ny amin'ny tenako azy dia hoe le toe-piainana fatorany le toe-tsaina le toe-tsaina nefa raha ny amin'izao fotoana izao izay irina mba hovanina hampiovan'le toe-piainana sy ny fomba fiaina dia ohatrany mahalasa ny eritreritra ihany mampalasa ny eritreritra général sy andray matofy lavien dia izao raha mandinika ny resaka fisavorovorom-piainana vaovaresaka reto ny hoe nataon'ny seny sy ny kara-panono sy ny isan-karazany tsy iverenako iny dia miditra ndray koa amin'le hoe mba hovanina miezaka ny tsirairay ary indrindra nareo manao ny fandarana mba hovanina ny olona fa izao da dia tsy le tenin'ny tompoko lamonjajonina manao hoe bokotra akanjo chemise ny fiainana rehefa mivilana ny ambony mivilana hatrany ambany dia eo zany zao monsieur le zavatra ny fitondrana le fanabeazam-pirenena fanabeazana ny zana-bahoaka dia nanao ezaka ny présidente amin'ity hoe tsy hampandoavina droit ny mpianatra any amin'ny EPP ny zava-misy anefa zao maninona le sekoly tsy miankina zay tanana akavanana ny fanabeazam-pirenena hampandoavina hetra sady efa mandoa droany any mandoa ekôlazy miantoka ny fiainan'ny mpampianatra miantoka tsy mahazo subvention aza ny sasany mba hampandehanan'le sekoly nefa dia ampigejaina hitondra hetra indray mampieritreritra mitarika ho any mba hovanina ve zany sa mitarika makany tsy vanina indray ny olona satria efa repotra ao anatin'le adi-painana zay ny fanontaniana petrako ka asa le ifandroizana izay amin'le roim-piainana na ahoana dia le roim-piainam-pianakaviana sy ny roim-piainam-pirenena fa tena lasa mihitsy ny eritreritra ary mitomany mihitsy ny tena hoe dia inona loatra re satria jerena foana le resaka hoe
le rafim-piainana jerena mahantra jerena ny ohatran'izao le rafitra mihitsy ny loha dia tsy mitombona satria raha ohatra tsy hoe sanatria manakina ny UAM misy amin'izao fotoan'izao fa le izy aloha zany dia hoe rafitra mitodika makany amin'ny atonontonony sy manan-karena fa le mahantra zany dia tsy misy ireo mpianatra mianatra indrindra any amin'ny sekolim-ponoana dia le zanaky ny mahantra mihitsy ireo nefa ireo indray no takina ilay olona mba miezaka hana be ny taranaka takina eto indray mba hampitombo ny vesatra eo amin'izany dia lasa ihany heriteta ka asana mba hovanina tsika amin'izay fa voasorika le ho dia ampikaiko hoe mba revanina mba vanina sotrano fa tena zava-dehibe misy le izy eny tena mariny ny any zavatra tena iny foana mampanabe tompoko dia ozy ihany fototsy ny fampandrosoana dia ny fampianarana ny fampianarana ny fahalalana ampitanao amin'ny zanaka ao zay tompona ndraiky ny hoavy tompony hoavy nefa raha mandinika isika zaho ny orikototra mihitsy na eny nandeha tamina lycée tsy miankina lycée mpanjakana misy fito sa valo ny mpampianatra framao olona manana licence misy fito reo dia ohatrinao any ka raha mandro zareo zany mba mitovy amin'ny telo alina sy ray hetsy ariary 130 000 ariary inona tompoko ny avelona an'izany miarava tompoko salama tompoko eny tompoko salama tompoko salama tompoko saika mba anontany zindrala sy le zanako zany misy fotoana izy misy fotoana izy maneno moa ty porsa ona izy dia kaka dia tsy mikaka fa lefany eo ampiloatiny izy tena lefa ny be da be fa avelany kely ao dia hoa manino anao tsy mikaka fa mahay mikaka piloty foana ka zany dia matetika izy zany manao an'izay dia indraindray izy kapoka dia indraindray zany ohatrany hoe ino ary mahatonga ty zazy ty hoa dia tsy mikapoka anazy tsony zany amin'izao fa mbola manao foana izy dia anotaniko izy hoe za ozy ty kaka dia kamo mandeha dia saiko hoe ino mahatonga anazy manao an'izay firtaona firtaona ngambo zany valo taona indray sivy izy lehilahy dia zao dia ny tsara indrindra aloha dia andana makany amin'ny dokotera tena misy lafy ny ara-pahasalamana mihitsy zany antany olo fa tsy hoe finiavana fotsiny raha zazavalo taona mbola ataotsika hoe mikakako loatra zany tsisy tsony zany hoetany amin'ny dokotera mihitsy aloha dia fatana rehefa ohatra avy any amin'ny dokotera tsy misy aretina zay anao vao mitondra amin'ny hoe any amin'ny psykology ohatra zay miarava tompoko mba hovany tsika rehetra tompoko ia na le SMS voalohany zany mba tiako hidirana kely dia hoe sady mamono le lehilahy misotro toaka avezo matory fotsiny dia mireharery koa izy amin'le zava-ditan'le vadiny irery any dia za zany ohatrany matsiaro kely ohatra mahita hoe sao dia avy aminao vehivavy ihany no mahatonga an'le izy satria indraindray ianao mety manao teny mahery be satria ianao zany raha fenoko an'le mesazy fotsiny dia ianao zany manana asa fa izy tsy miasa dia mety misy teny tsy zakany eo tsy hoe manampy amin'ny flavien fa tsika vehivavy mantsy indraindray manana toetra eo ihany rehefa mba tsaratsara asa dia zay mba tiako teny hoe mandiny tena ihany aloha fa aza tonga dia manameloka azy dia ho an'le olona teo koa le hoe mandritra ny ray volana rotokom-bolana tsy mifampiteny dia marina be teny général flavien fa tia tena loatra ho atsika ray aman-dreny indraindray tsika nge efa niteraka dia ahoana zany no andreo zazareo hoe ho any aminao reny izy reny mikonjikonjy ho any amin'ny dady izy dada mitreritserona fa manina raha mba mifampiresaka nefa fa lasa le zanaka zany lasa sahirana dia maditra le ankizy rehefa avy eo dia tsika indray miferinaina maditra be ny zanakay ohatr'izao général nefa mivavaka mafy amin'Andriamanitra aloha mba ho ela velona le général tsika io fa adin'izay mipetraka eo ambony seza eo miaino dia zay vao mietraka inona no amalina tena sarotra zany matetika mantsy ny miaino amintsika zany tsy bebesaka ny olona mahay miaino fa za mahita hoe tena asa le anareo mianaka
dia mangataka amin'ny Andriamanitra mihitsy zany raha ohatra manokana dia tena mivavaka mba ho ela velona ianao mo général tsy misy filavien fa tena vitsy ny olona maharitra miaina ohatranareo io satria na mivaly teny misy radio ravavy manao fandarana mitovitovy amintsika io fa mivaly teny raha tena hitanao hoe ianao miaina fotsiny dia tafotoana hoe tsy izy mihitsy zany fa tsy fanabeazana fa ohatrany hoe fa reraka ve izy n'le miaina dia lasa mamaly fotsiny dia fa sotranareo aloha amin'le izy mba hovanina tika rehetra tompo marina aloha zany tenin'ny mpanaraka ny fandaratika zany ary isaorana manokana ianao tompo amin'izay zavatra hevitra naposako teo fa tena marina daholo tsy asiana fanakianana mihitsy fa dia tena zay fa anjaratsika daholo ny tsirairay avy no mandray an'izany zavatra zay misy an'le izy tanjontsika fotsiny zay mba hovanitsika miaraba tompoko salama tompoko mba hovaninao tsika rehetra saika mba nampikely fotsiny efa fiaina ngamba le zay fa nisy olona niditra teo hoe mamperiperitra ozy izy ny fiainatsika ty fa tokony avy any ambony na avy aty ambany io tsy mandirery io ny ao amin'ny fiaina tokantrano ihany io zay ny tiako anampina kely fotsiny ny ao amin'ny fiaina tokantrano raha vao hoe ny lohany tsy mandeha dia tsy andeha io nefa n'izao koa mba misy ezaka koa tokony ataon'le oentina fa tsy andro ny mpitondra foana aiza ve dia ohatra hoe ianao foana eo ny vary eo ny sotro eo ninona dia apakatra ny vary ihany koa ve dia endrasanao ny filoham-pirenena apakatra ny vary any ambavanao kosa misetrika tsy maintsy ho ataonao io miainga avy aty aminao rehefa ianao izy mon général lateny hoe te hivoatra miezaka ianao zany manaja aloha voalohany tenanao ianao raha tsy manaja ny tenanao ohatra ko aiza moa no anajany ny hafanao izay le izy miainga avy aminao ny finiavana aloha sy ny hoe manana tanjona ianao hoe inona ny tanjoko fa rehefa ianao ny tsy manana tanjona na manana idealy aza heritreritra ny afo zany mihitsy fa ianao aloha ny miezaka zany fa ny sisa manaraka eny ihany dia ao amin'ny fiaina tokantrano ihany koa io ny ray aman-dreny ny tena potika aloha amin'izao fotoana zao dia le ray aman-dreny indrindrandrindra ho an'ny lehilahy za lehilahy eto miteny fa ialako le izy hoe ny lehilahy amin'izao fotoana zao dia miala andraikitra ahoana moa zany lehilahy zany ianao ny loham-pianakavianako hiala andraikitra fa tokony ianao mihitsy ny maneho hoe izaty ray mpianakaviana mahay miaino matoa sofiny io natao anankiroa dia ilaina zany miaino bebe kokoa fa tsy le tatasika ny betaka ny vava natao tokana dia tokony ho bebe kokoa zany le miaino no ny teny dia mba ianona reny zanak'ireny fa ndraindray mantsy ny tonga dia pepona fotsiny tsy ilainy zany tsy ohatrao fa ianona ny etaetany dia izay le ilana ny latabatra boribory hoe inona ny etaetanareo inona ny zavatra tokony atao dia eo amin'ny maharay aman-dreny anao manapa-kevitra hoe zao ny ataontsika rakizy zao ny fanarahantsika zao no ataontsika fa tsy voatery reny ianao foana no marina na ny aniza fa neny reny le zazy reny angy manany fahamarinana koa izy ary za reto dia manonko tena indraindray tiany ana expérience hitako dia ho teneniko za isaky ny alahady miteny an'ireo ankizy ireo foana hoe mandeha mivavaka tsika misy fotoana tratra mifakapanaka mandaninareo mirakizy mivavaka fa alao za atory dia ozy izy ny ankizy idada ary mampirisika anay hoe andeha hivavaka ko zao indray dada no miteny hoe ndaninareo fa zaty any manongo teny ianao zay le hoe mifanotoana ny ray aman-dreny sy ny zanaka mila mifampiaino lasa ingany ianao fa ianao indray zany ny ankizy indray ny ampianatra anao nefa ny anao no mitarika lasa ianao aianamipody zao ary miaraka mandeha mivavaka daholo zay le fiainana fa tsy hoe ny ray aman-dreny ihany nanana marina na ny ankizy no manana marina foana misaotra indrindra tompo tena azo antoka mihitsy fa efa izy mpandimo sasany matoflavia tena izany tenenao zany mihitsy nyvoizina isan'andro san'andro makasetraka makatelina tompo misaotra indrindra ilainy zany tena ilaina ka miaraba tompoko eny tompoko tsika rehetra tompo za zany mba tsakany hoe za ohatra ny hoe tsy matoko tena za mihitsy amin'ny olona rehetra mihitsyitsako hoe maninona ohatra zao misy olona zao miaraka aminaha dia ohatrany hoe izy ary mahafantatra hoe za tsy matoky anazy dia zany efa nefa teneny ohatrany hoe tsy azo mihitsy hoe maninona zany tsy matoky tena ohatry zany tsy matoky olona mihitsy dia tsy hoe mba misy torohevitra ave mba atoronareo anahy dia mangatafy fotoana
zay ndraiky kosa aloha de tsy maintsy mangataka fotoana fa tsy vita eto mihitsy satria tena miainga hatrany amin'ny fahazazanao mihitsy le mahatonga le fatokisatena fa tsy hoe zavatra tongatonga azy fotsiny azonao de mangataka fotoana de miresaka tsika mianaka menao ny lara telefona rehefa avy eo mirava tompoko eny tompoko molova ihany le miantso voalohany eny tompoko le olona teo alohako teo moa nolazany le hoe manao ezaka voalohany ao anatiny le mpanabe mihitsy ny aho mitaraina io ka ny tiako anampinanareo zany satria amin'ny herinandro ambony hoe ianao teo le hoe fahatsaram-piainana de tiako soritana zany amin'ny mampanabe hoe voalohany indrindra aloha faritana mazava le tanjona raha le hoe fampikejana amin'le hety io zao hoe inona ny tanjona amin'io anapotehana an'le sekoly tsy miankina ve sa ampitomboana volam-panjakana nefa vola ihany any zava-dehibe fa le fanabeazana mihitsy zany zay le toe-tsaina sy toe-piainan'le olona mihitsy fomba fiainan'le olona mihitsy minamboarina ao anatin'le fanabeazana zato miresaka fampianarana fanabeazana ozy de eo zany hoe tokony voafaritra mihitsy le tanjona zany de jerena ihany koa ahoana ny ahafahana manatanteraka sy manatatra an'izay tanjona zay tokony voafaritra mazava zay eo amin'le resaka hoe alohan'ny fanapahan-kevitra raisina fanapahan-kevitra zany any amin'ny dingana fahefitra na fahadimy zany vao tokony voaray fa eo amin'le hoe tanjona fomba fanatanterahana ny ety manatanteraka azy zany tokony voajery daholo raha ohatra ka tena tiana hovanina le firenena de zay zavatra zay zany ilana atao hoe fiverenana andoharany fiverenana ifotony mihitsy fa ny zava-misy mantsy zao amin'izao fiainana zao raha ohatra mijery mivelona satria zahay aty ambanivohitra de eo amin'le resaka hoe tsy fikajiana ny tontolo iainana lasa misy aditany sinsisy dikan'izay de hoe le tanjona eo amin'le fiarahamonina mihitsy zany no simba ary simba le izy ary mbola inona sombana ihany koa zany amin'le rafitra de le rafitra misy ihany koa zany maninona re raha iverenana le hoe fifanapalozan-kevitra ary omena lanja le ray aman-dreny omena lanja le fokon'olona hoe mahita ny zava-misy ihany fa tsy atao resaka any ambony latabatra fotsiny azy zay hoe mivilana le any ambony de lasa le miala tsy fa tapitra ny fantaratsika ny ora mametra atsika misaotra indrindra tompoko de sady manao raha-piona amin'ny manaraka voaraiko tsara le zavatra nitenenao teo inona ny tanjona fomba fanatanterana famitinana de zay moa zany ny antony de matotsika tena miresaka an'izay le hoe atotika miompana amin'izany hoe fahatsaram-piainana zany de nireo nianga tamin'le sainam-pirenena de hoe fahamarinana fitiavana fandrosoana tsy mahazo misaraka zany telo zany ary de any anatin'izany telo zany ihany koa tsy maintsy mbola resahantsika an'izany hoe fahatsaram-piainana zay fandarantsika raha te iona amin'ny général ianareo dia atsoilo ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony général dia atsoy izy de isaky ny maraina amin'ny fito sy sasany ka hatramin'ny valo amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa de izy mame fotoana anareo sy ny toerana zay andehananareo amin'izay fotoana izay ankasitrahantsika rehetra ny fandarantsika dia miverina amin'ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany alina de mandeha any amin'ny RTP live sy any amin'ny YouTube ihany koa any amin'ny ariva anoany Prenons la fin technique d'Adino Kirikiran Saria, Général Désiré Philippe Ramakavel, non amela belatra, ni chiffre tamtika ni aragatan tikete, to mametra kan felo manda piona ho manaraka ndray. Felo. Sendo na tu Flavien rakotaso na fa am tonoan ni lamten so bamten ten ba. Mas ni okak no mtenia. Manda piona tu. Yeah. Mba hovanna fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanna fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanna